Izay ny amin'ny fa isan'ireo faritra misedra olana vokatry ny rotsak'orana ny tapan'ny Avaratry ny Nosy ny amin'izao fotoana izao. Vokatry izay dia tapaka ny lalam-pirenena faha-efatra mampitohy Antsiranana sy Mahajanga. Tapaka ihany koa ny lalam-pirenena faha-enina mampitohy Antsiranana sy Antsiranana. Ka eo anelanelan'ny Ambanja sy Ambilobe no misy izay làlana tapaka. Any amin'ny lalam-pirenena faha-enina izay ny makasika izay indrindra no arahantsika atao anatin'ity fanadidina izay nentin'ny namana Jemy Marataniel ity. Betsaka ireo traboina any amin'ny tapan'ny Avaratry ny Nosy amin'izao fotoana izao, vokatry ny rotsak'orana RN6 tato ato. Isan'ny lasibatra ny faritry Boeny, faritry Sofia, faritry Diana, faritry Berivotra ary ny district Antsiranana ary ny faritry Analanjirofo. Tondraky ny rano ny tanànan'ny Mahajanga taorian'ny rotsak'orana RN6 nandritra ny roa andro. Isan'izany ny fokontany ao Antsiranana ambany, mahavoky Avaratry, Ambilobe ka amin'ny alalan'ny làlana no ifamezivezen'ny olona. Tapaka ihany koa ny làlana ao amin'ny kaominina Berivotra 55, voatery midina tongotra ireo mpandeha amin'ny fiara rehefa tonga eo amin'ny kaominina Berivotra 55, fokontany akala mirotra amin'ny lalam-pirenena faha-efatra, point kilometrika 570. Ireo fiara latsaky ny 3.5 taona sy ny fiara madinika no afaka mandeha ary midina avokoa ny mpandeha ao anatiny. Tapaka ihany koa ny lalam-pirenena faha-enina mampitohy Ambilobe sy Ambanja. Tapaka avokoa araka izany ny lalam-pirenena makany amin'ny faritra Avaratry ny Nosy noho ny rotsak'orana nefa izay mbola hitohy ato. Voatazona ny fampitandremana miloko mena ao amin'ireo faritra voalaza eo ambonin'ireo ary tokony hitandrina hatrany ny rehetra indrindra fa ireo any amin'ny sisitry ranomasina.